Misa restelonjato ireo trano efa hita ety amin'ny ex-Zoma Pochard izay misy ny tsenan'ireo mpanao asa tanana malagasy. Miandrandra fisokafana izany sy ampiarina izany izy ireo amin'izao andraisan'ny Madagasikara ny fionambe an-tampon'ireo firenena miteny amin'ny ampahany na manontolo ny teny frantsay izao. Manantena zava-dehibe zay, manantena fiovany zay satria manantena ihany koa zay ny tombony ny sirasira zany eo anivon'ireo trano zay teny ampahany ozy nareo teny amanontolo ny teny frantsay satria ny fahatongavan'ireny vahiny ireny dia miteraka fahitana ny zava-baovao vita ny amitao zavatra malagasy, izany hoe vitanay ampanao asa tanana zany. Ary amin'izay fotoana izay indrindra no tena anazy satria zao zany zay dia manomana mihitsy an'izany zavatra zany mamoaka ny zavatra kanto indrindra amin'ny asa tanana vitanay dia ny angatahanay zany dia mba misy zany amin'izay fotoana izay ny sirasira zay ampitainareo mety ahafahana miantso an'izy ireny mba hitsidika an'izao trano evanay zao. Maro karazana ny asa tanana malagasy ary maro ihany koa araka izany ireo akora izay fampiasa. Ny zavatra kanto sy vaovao zany vokarinay dia samy manana ny sokajiny izay satria ny asa tanana malagasy ny asa vita amin'ny gasy zany dia mizara maro. Misy ny asa tanana vita amin'ny tandroka na ny korona, misy ny asa tanana vita amin'ny hoditra, misy ny asa tanana vita amin'ny hazo na ny sary sikotra. Dia ireny rehetrarehetra zany dia misy zany ny fampirantiana zay hoe fambananay hoe tahaka ny ahoana moa zany zavatra mety hitranga amin'ny francophonie dia mety mampiseho zay ohatra ho an'ny mpanao tableau zao tableau hazo reny dia misy hoe mampiseho sarin'olona miaraka hoe mifandaitana ao anatin'ireo zany anao mijery ny trano evonana dia mahita karazan-javatra zay mety fanandraika amin'izay zavatra zay. Zay zavatra anankiray. Ny faharoa dia mba mieritreritra ihany koa zany zay hoe ny fahatongavan'ireo le vahiny eto amintsika ireo dia mety hanokatra ny lalana ho an'ny mpanao asa tanana satria mety ho amin'ireny olona ireny mba mety ahitanay mpanjifa ambogadiny angambany hoy zahay zany mba fanantenanay hoe amin'ny alalan'ny serasera amin'ny ataon'ny teny olona ireny rehefa tonga any amin'ny toerana misy azy dia mety mba hisy ny fandrosoana ny fampitiram-bolanay zany. Ireo mpanao asa tanana ety amin'ny Pochard moa dia miantso ireo vahiny ho tonga hitsidika ny trano evan'izy ireo izay ahitana vokatra kanto tokoa.